hiditra eo amin'ny sehatra ny fampianarana kosa sandraisika ao anatin'reto fanedidina manaraka ireto. Nanomboka androany tetsy itosy ny fifantenana sy fampiofanana ireo mpianatra izay anohy ny fianarana eny amin'ny nosy Maorisy. Miisa 80 ireo ankizy izay nametraka ny taratasy izay ho fantenana ary ireo mpianatra avy ao amin'ny INSPN Mady avokoa ireo nahazo tombony tamin'ity andihany ity. Nanomboka tamin'ity androany ity tetsy itosy ny fifantinana sy fampiofanana ireo mpianatra izay isitraka anohy ny fianaran'izy ireo any amin'ny nosy Rahavavy etsy Maorisy. Miisa 80 eo ireo ankizy izay nametraka ny taratasy izay ho fantinina. Manao le fanomanana amin'le recrutement satria nanome zany le tompon'le klinika hoe misy présélection atao aty à Madagascar. De manao le présélection zany zay zao de avy eo izy ho avy indray mbola nanao an'izay tena nanao an'le entretien anazy final mihitsy anazy ny final amin'le entretien fa nene zany entretien hoe anaovana le présélection satria sy nanafatra fa eo amin'ny 30 inona zany apprenant zany no tena ilainy anaovana le entretien. Mpianatra avy ao amin'ny vondrona INSPN Mady avokoa ireo izay ho fantinina ao anatin'ireo 12 menada. 30 kosa no nangatahin'ireo vahiny anaovana ny fifantinana. Misy kosa ny dingana maro izay mbola ho arahiny reto farany iarahina amin'ireo mpanabe. Ilaina ny fahaizana ny teny frantsay sy ny fahaizana mikirakira irony matériel de science rehetra ary ny teknika sy paikady entina miatrika amin'ny fampianarana.